fa mbola ao anatin'izay vaovao izay ihany mio ny vahiny nidina any Toliara tamin'ity androany ity ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianana natanteraka fitokanana an'ireo fotodrafitrasa samihafa izay vita any an-toerana ary nisantatra ihany koa ny fanamboarana ny lalam-pirenena fasivo izay mampitohy any Toliara sy anala misampy tao anatin'izay dia ny tany an-toerana izay moa dia nisy ny tafafoy nataony tamin'ny mpanao gazety izay fotoana nanamelohany indrindra moa ny tranga mampalahelo izay niseho tetsy Anosy ny sabotsy teo manohitra tanteraka ny asa fampiororona izay nitranga tany Anosy ary nafatesana ankizy tsy manatsiny sy naratra ny olona maro ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianana raha ny voalazany nandritra ny izay tafafoy tamin'ny mpanao gazety tany Toliara izay. Utizantsika ihany vaovao mbola ao anatin'ny akony izay zavantranga ny sabotsy teo izay ihany ny fandimby nandalo teny amin'ny Ashera ireo mpanao politika izay nantsony adily moa amin'ny mampiray tanindrazana azy ireo nijery ireo naratra vokatry ny asa fampiororona ny tranga teny Anosy ny sabotsy lasa teo isan'izay moa Andriamatoa Girivo Randrianarisoa izay solombavambahoaka voafidy eo anivon'ny boribory tany fadimy ary ny filohan'ny MTS Andriamatoa Roland Ratsiraka ihany koa. Tonga teny amin'ny Ashera ECP filoha nitsidika ireo naratra vokatra ny fiboahana grenady tsy Mahamasina Andriamatoa Randrianarisoa Girivo solombavambahoaka voafidy teny am-boribory tany fadimy omaly amin'ny mampitondra teny sy ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanina marika azy tokoa dia nilazany lehilahy fahadidy amin'ireo mpiray tanindrazana ny makahery sy ireo naratra sy ny fianakaviany indrindra amin'ny fotoatsarotra toy izao. Tsika ary lavitsika tanteraka ny fampisehoana herisetra setraketraka amin'ny vahoaka malagasy lavitsika tanteraka izany satria tsy ao amin'ny finoana kristianina tsy ao amin'ny finoana mamalagasy malagasy ary tsy ao anatin'ny soatoavina irasantsika eto amin'ny tany sy fanjakana laviko izany laviny amiko lafy Ravalomanana ary laviny filoha teo aloha marika Ravalomanana radio koa adidy natongavanay teto hijery ireo mpiray tanindrazan'ireo ao anatin'ny aretina ao anatin'ny fahoriana fa adidy koa ny mitondra ny teny ny filoha marika Ravalomanana filoha teo aloha makahery azy ireo ary mitondra solondranom-boankazo ho fanampiana ao anatin'izao fotoasarotra andovan'izy ireo izao. Io tolakandro kosa dia tonga namangy ireo naratra teny amin'ny Ashera ihany koa Andriamatoa Ratsiraka Roland filoha nasionaly nisy antoko MTS akoatra ny fitondrana fanampiana ho an'ireo maratra dia nanameloka ny hetsika fampiororona ihany koa ny tenany. Izay tonga eto moa amin'ny mamalagasy ny tena matokona andraikitra ny tena mitondra olona indrindra tonga manome hery eo fianakaviana ny anankiray moa manamanjo tanteraka satria mbola misy anada izy eo mpianada mbola ao nefa ny zanaka zareo le maty dia sy fahasalamana ny olona rehetra izay marary ary teny hoe ny firenentsika tsy tokony tary an-javatra ohatran'ireny no hitantsika menakavy fa tokony samy miezaka tsy manao zavatra ratsy fa manao zavatra tsara. Araka ny tarehimarika farany voaray tamin'ireo maratra misa 700 mahery nampidirina teny amin'ny Ashera dia efa nalefanody ny 420 rehefa avy nahazo fitsaboana 20 kosa mbola tazomina eny toerana ny 9 amin'izy ireo ao amin'ny sampana traumatologie 4 ao amin'ny réanimation 2 ao amin'ny neurologie 3 ao amin'ny réanimation chirurgicale ary 2 hafa kosa ao amin'ny sampana thoracique.